Ampiavandray tompo klasy tokova ny tsidiany tokatrano amizao takarivan'ny Alarobia fa 7 ny volana Aprily 7 sy 2 izao fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv manasanao ampiavana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny tontolo politika dia mbola rara mbola isan'ny tanany sain'ny maro aloha eto ny momba ny Rara Claudine Razaimamonjy ho an'ny rodiben'ny malagasy tia tandrazana ho an'ny fanorenana na ny RMTF indrindra ary dia manaporo ny fisina tsokombakomba eo amin'ny mpitondra ny fitsoahany ity mpandrara sady mpanolotsaina ny filoham-pirenena ity vola ravoa sy Tsirakotoaso no mitatitra ny vaovao. Manaprofo ny fisina tsokombakomba eo amin'ny mpitondra ny fitsoahana ary ny tsy fahitana ny Claudine Razaimamonjy araky ny hevitry ny mpandrindra ny rodiben'ny malagasy tia tandrazana ho an'ny fanorenana RMTF. Tsy mahavany olana misy eto amin'ny firenena ary maloto ny rafim-panjakana misy ary ilaina ny fanovana ny rafitra. Ny fanoreny fotony fanolazary foana hatramin'izay fa hoe tsy fanolona olona fa fanovana rafitra. Zany hoe le rafitra tsy mety amin'izao fotoana novana rafitra vaovao ka amin'izay miala daholo ny rafitra rehetrarehetra misy amin'izao fotoana izao. Mitsangana ny assemblée constituante anangana ny lalam-pandroany vaovao sy hofidin'ny vahoaka. Zay lalam-pandroany zay no mahatra ny hoe inona ny fifidianana atao. Zay ny dingana voalohany. Anatin'izay dingana voalohany koa fametrahana rafitra dia eny amin'ny fokon'olona. Ho fokon'olona maso mandidy. Zay tsy maintsy rafitra petraka dia ny voalohany. Dia mizotra makamin'ny fananganana ny lalam-pandroana antsika dia misafidy mivoaka ny lalam-pandroana heveriny fa mety hitondrana ty firenena ity. Fa tsy maintsy miala ny gouvernement, miala daholo ny rafitra rehetrarehetra misy. Efa lasainy hatramin'ny voalohany zany fa tsy hoe zao. Voapirofo zao fa tsisy maloto daholo rehetrarehetra zao. Zay ny teny amin'ny fitsarana sy bianco sy ny sisa zao diovy. Toizy miasana zao diovy ny firenetsika. Na iza nanao ratsy teto, na iza nanao ratsy teto, tokony tsy verina tsonjy nanao ratsy teto amin'ny firenena. Na iza. Na tamin'ny tete zamitana ny teo aloha, tsy zay nanao ratsy teto amin'ny firenena, sy maloto amin'ny firenena, tsy mahazo maverina amin'ny fitondrana tsony. Mila olona vaovao tsika madio tanana hanao le fandroany fotony. Ny RMTF izay marihana fa ivondronan'ny fikambanana sy antoko politika mihoatry ny 30 isa. Amin'izao fotoana izao dia efa misy ny voamiera manokana napetraka izy ireo ary miasa ho an'ny fametrahana fanovana rafitra ifotony eto Madagasikara.